Fa manana fanazavana makasika ny mahasamihafa ny antsoina hoe alamahadibe sy ny taom-baovao malagasy ny fikambanana fitoasana sy ny trano koltoraly malagasy samihafa tanteraka izy ireo araka izao fanazavana izao. Manana ny taom-baovao ny malagasy dia ny taom-baovao malagasy izay ankalazaina eo anelanelan'ny volana martsa sy ny volana aprily tsinam-bolana no ankalazana izany. Ny taom-baovao malagasy dia etambarany malagasy rehetra manerana ny faritra tsirairay sy ny foko rehetra. Tsy misy itovizany amin'ny alamahadibe ny taom-baovao malagasy. Ny fidiovana sy ny tondrano ny fomba nampiray antsika malagasy rehetra. Fa ny ankoatran'izay dia saika fomba isam-poko tsirairay avy. Ka teo zany no nametrahanay tamin'izany fotoana izany hoe ndeha ary apetrakitsika ity taom-baovao malagasy ity, ka ny fomba atao amin'izany dia ny fidiovana sy ny tsodrano. Zany hoe rehefa tonga ny lamina ara-boajanahary misy atsika malagasy, zany hoe mandalo eto ny ranobe, mandalo eto ny rivodosy, mandalo eto ny varatra, ary miavao ny tany dia vaovao ihany koa sika malagasy hiatrika fiainam-baovao manamikeo iraisan'ny malagasy rehetra izay fotoanan'izay. Ka eo no antony ndray lehibe ny safidianana izany datin'ny taom-baovao malagasy zany hoe tsy maintsy eo anelanelan'ny volana martsa sy avrily eo dia ny tsinam-bolana izany. Misy alay-panahy mihitsy ny teny zay efa nanao alamahadibe nandriky ny efa-jato taona, ka maninona tsy no atao hoan'ny malagasy rehetra amin'ny mpanao alamahadibe zay fa tsy amin'ny malagasy akory. Efa ho 19 taona izao no namoazana ny taom-baovao malagasy, izany hoe ny taona 1970 ny trano koltoraly malagasy no nanangona pikaroka amin'ny fomban-drazana malagasy manerana ny faritra misy eto Madagasikara. Rehefa natao ny fikaroana dia zavatra roa lehibe no atao amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny tsodrano sy ny fidiovana izay mampiray ny malagasy rehetra.